Lehilahy sy tompovavy no hiarabako anao manaraka ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao eto amin'ny Real News ny vaovao marina manasanao ary anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Tona zatra ary hetsika ny kafana ny fampahalalam-baovao dia ndeha aloha raha tsika ireo lohateny. Misorona tao anaty lisitra ireo mpikambana ao anatin'ny birao maharitra ho ahongana ny kestora voalohany Henri Jean Michel raha ny fampitam-baovao nentiny sorom-bavam-bahoaka Naivo Raholdina Androany tamin'ny 7 maraina fa mbola olona 4 ihany no esorona dia i Brunel Razaftsiandro fa filoha lefitry ny anteny miram-pirenena Fianaratsoa, Jean-Jacques Rabenirina filoha lefitry ny anteny miram-pirenena Toliara, Mamy Rabenirina kestora fahatelo ary Mohamad Ahmad filohan'ny komisiona Renakibonitany. Raha Androany tamin'ny valora sasany maraina monina saina tonga teny amin'ny anteny miram-pirenena ireo sorom-bavam-bahoaka mba hanapaka ny lahadinika mikasika io fanonganana ny mpikambana sasany ao amin'ny birao maharitra io dia tamin'ny 7:00 vao niverina niditra tao amin'ny efitrano fivoriana ireo sorom-bavam-bahoaka ary tamin'ny 7:00 vao nanomboka ny fivoriana no ny fiandrasana ny fahafenoan'ny Fetris na ny Corom. Mampiseho ny fanaovana tantely afadrakotra ny volan'ny Knaps ny mbola ny antoan'ny Knaps ny fandaniany délégation ny ministère nakany Genève nanatrika ny fivoriana mikasika ny conférence internationale du travail ny 4 sy 5 jona lasa teo izay tsy misy idiran'ny Knaps mihitsy ho ny randrana sindikaly androany. Niaraka ny kiatona avokoa moa androany ireo braony Knaps rehetra manerana ny faritra 13 ary notapenandreo mpiasa sola baventy milaza ny tsy tokony hanaovana tantely afadrakotra ny volan'ny tahiry pirenena ny varavarana sy ny tambohan'ny Knaps sy ampifilo noho ny tsy fanomezany filan-kevim-pitantarana fanazavana mangarahara makasika ny fitantarana ny volan'ny Knaps nandritra ny fivoriana ny arahana ho maly ariva. Tsy tokony akarina manontolo aty amin'ny fohy be izay ny fanjakana ny vola $2,000 ho alohan'ny orinasa QMM manontolo amin'ny farany taona 2023 raha ny nambara ny Serge Azafimahova fa tokony hisy ny fijereny ireo any fotony. Tokony arotsaka anaovana ny resaka ara-tsosialy ny faradofay ihany koa ny vola efa natokany orinasa QMM omena ny fanjakana malagasy fa tsy entina amin'ny fanamboaran-dalana izay tsy anjara ny QMM ny manamboatra lalana ho iatrany Serge Azafimahova izay nanamarika fa tsy misy mangarahara raha toka ho an'ny fanamboarana lalana 20 kilometatra amin'ny lalam-pirenena fa 13 izay mirefy 700 kilometatra no andaniana ny vola nefa ny vahoaka any an-toerana efa marary ary izay no mahatonga azy ireo tsy manaiky ny faradofay amin'izao io. Entiny miora amintsika kosa indray azao ny tsara fantatra mahakasika ny vinavina mety ho toetry ny andro amin'ny rampiso. Batsika rehetra ny tokantrano any izay manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Andao ary omenantsika indray ny tsara ho fantatra ny mahakasika ny mety ho vinavina amin'ny toetrandro ny andro raha hoandra pitso sabotsy amin'ny ankapobeny tasaka efadibadika ny toetrandro manerana ny faritra maro eto Madagasikara. Raha saika azo vahana kosa nefa ny rosakorana any amin'ny ilany atsinanany nosiny. Andao ary fantaritsika izay mety ho toetry ny andro izay raha ny tapany maraina ho an'ny afoatany no anomboantsika azy. Hitantsika amin'izao fa saika ifandimby ny rahona sy ny masoandro ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro toy izay ihany koa ny ato Fianaratsoa ato. Raha ikisakisika any Nosy be any ary dia ndao fantaritsika mahakasika an'izay mety ho vinavina ny toetry ny andro izay dia hitantsika amin'izao fa toetra ny orana tandrifin-drahona ka vinavinaina manodidina ny 12 ka hatramin'ny 7 degré celsius ny maripana. Raha iverenantsika ary ireto faritra sisa ambiny ireto dia saika toetra ny rotsakorana ato amin'ny ilany atsinanany Madagasikara ato. Raha saika ahitana orana tandrifin-drahona kosa nefa ny any Sainte Marianne. Fa raha ijerintsika ny any amin'ny ilany andrefana sy ny ato amin'ny tapany atsimo nosy ato dia ibalika ny masoandro. Toy izay ary raha mety ho vinavina ny toetry ny andro ny tapany maraina. Andao ary fantaritsika manaraka izao hoe toy ny ahoana kosa ny mahakasika an'izay mety ho toetry ny andro izay ny tapany hariva raha ho an'ny avoatany hatrany no anohizantsika azy. Dia hitantsika amin'izao fa mbola itoy izay fifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro
masoandro izay raha ikisaka sika ho an'ny ato fianaratsoa dia saka ibalika ny masoandro ny ariva raha ny fanimbiasan-drahona sy ny masoandro izy ny tapany maraina teo raha ijery aritsika atao amin'ny ilany atsinanany ny Madagasikara ato dia saka fanimbiasan'ny rahona sy ny masoandro toy izay ihany koa ny any Mahajangany raha ny marim-panambandrindra ary no fataritsika manaraka dia tazana izany ho an'ny any fianaratsoany izay vinavinaina manodidina ny 9 ka hatramin'ny 13 degré celsius ary hitantsika ny Mahajangany kosa ny marim-panambondrindra izay vinavinaina manodidina ny 12 ka hatramin'ny 13 degré celsius toy izay ary raha ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha hoandra pitso sabotsy ankasitrana feno ary isika rehetra niaraka aminay hatramin'ny farany ary mbola asaka mpanajana inao anaraka andro news eto amin'ny Real TV Madagasikara felo matsipoko. Fa milohan'ny tena diratsika ao anatin'ireo antsipriam-baovao dia iverenantsika vetivety ary aloha ireo lohateny. Misorona tao anatin'ny lisitra mpikambana ao anatin'ny birao maharitra ho ahongana ny kestora voalohany Henri Jean Michel raha ny fampitam-baovao nentin'ny sorom-bavam-bahoaka Naivo Raholdina Androany tamin'ny 7 maraina fa mbola olona 4 ihany no esorina dia i Brunel Razaftsiandreo fa filoha-lefitry ny anteny miram-pirenena ao Fianarantsoa Jean-Jacques Rabenirina filoha-lefitry ny anteny miram-pirenena Toliara Mamy Rabenirina kestora fahatelo ary Mohamad Ahmad filohan'ny komision'ny Renakibonitany raha Androany tamin'ny valora sasany maraina monina saina tonga teny amin'ny anteny miram-pirenena ireo sorom-bavam-bahoaka mba hanapaka ny lahadinika mikasika io fanonganana ny mpikambana sasany ao amin'ny birao maharitra io dia tamin'ny 9:00 vao niverina niditra tao amin'ny efitrano fivoriana ireo sorom-bavam-bahoaka ary tamin'ny 7:00 vao nanomboka ny fivoriana noho ny fiandrasana ny fahafenoan'ny Fetris na ny Corom. Mampiseho ny fanaovana tantely afadrakotra ny volan'ny Knaps ny mbola ny antoan'ny Knaps ny fandaniany délégation ministère nakany Genève nanatrika ny fivoriana mikasika ny conférence internationale du travail ny 4 sy 5 jona lasa teo izay tsy misy idiran'ny Knaps mihitsy ho ny randrana sindikaly androany niaraka ny kiatona avokoa moa androany ireo braony Knaps rehetra manerana ny faritra 13 ary notapenandreo mpiasa sora baventy milaza ny tsy tokony hanaovana tantely afadrakotra ny volan'ny Tahiry-Pirenena ny varavarana sy ny tambohan'ny Knaps tsy ampifilo noho ny tsy fanomezan'ny filankevim-pitantarana fanazavana mangarahara makasika ny fitantarana ny volan'ny Knaps nandritra ny fivoriana ny arahana ho maly ariva. Tsy tokony akarina manontolo aty amin'ny fohy be izay ny fanjakana ny vola 2,000 tapitrisa $. Ho alohan'ny orinasa QMM manontolo amin'ny farany taona 2024 raha ny nambara ny Serge Azafimahova fa tokony hisy ny fijereny ireo any fotony. Tokony arotsaka anaovana ny resaka ara-tsosialy ny faradofay ihany koa ny vola efa natokany orinasa QMM omena ny fanjakana malagasy fa tsy entina amin'ny fanamboaran-dalana izay tsy anjarany QMM ny manamboatra lalana ho iatrany Serge Azafimahova izay nanamarika fa tsy misy mangarahara raha toka ho an'ny fanamboarana lalana 20 kilometatra amin'ny lalam-pirenena fa 13 izay mirefy 700 kilometatra no andaniana ny vola nefa ny vahoaka any an-toerana efa marary ary izay no mahatonga azy ireo tsy manaiky ny faradofay amin'izao io. Ifantoka bebe kokoa eny anivon'ny anteny miram-pirenena ny fampahalalam-baovao ho amin'izao alina izao eto amin'ity fanombohana ity sorom-bavam-bahoaka miisa 7 no tonga ao amin'ny anteny miram-pirenena amin'izao ora izao manatrika ny fivoriana anapahana mikasika ny fanonganana ny mpikambana sasany ao amin'ny birao maharitra tokony 2 ny sorom-bavam-bahoaka na ny sorom-bavam-bahoaka 100 amin'ny 150 no mandray anjara amin'ny latsabato amin'ny fanonganana ny mpikambana amin'ny birao maharitra ka rehefa anomboka ny latsabato vao ho fantatra ny isan'ny sorom-bavam-bahoaka izay manome ny procuration androany moa dia nandeha ny resaka teny amin'ny lalatsara teny Tsimbazaza fa isan'ny hovidiana apetraka eo amin'ny toeran'ny filoha-lefitra amin'ny faritany Toliara ny sorom-bavam-bahoaka Roger Tsirara vao fito tao Toliara faharoa izay avy amin'ny vovonana IRD mihodana eo amin'ny anarany 7 Rajoelina sy Tsabotika Honoré kosa ny anarana voalaza fa asolany Brunel Razaftsiandreo andray ny toeran'ny filoha-lefitra ho an'ny faritany ny Fianarantsoa natomboka tamin'ny famakina ny feke
fehikevitra fanonganana andro mpikambana ao amin'ny bromaritra napetraka ny solombavam-bahoaka misa 3 ny fivoriana tamin'ny 7 ora hariva teo. Hoentiny Tojorabe fatra amintsika eo moa ny fanampanazavana raha ilay fehikevitra napetraka tamin'ny 7 Jona ihany no niaingany ny fivoriana androany na nisy ny fehikevitra vaovao napetraka ny solombavam-bahoaka IRD. Fa tsy natanteraka ny asa amin'ny mahabraomaritra azy ireo olona efatra izay isorona amin'ny toerana ao anatin'ny antenimieram-pirenena ho ny solombavam-bahoaka IRD Navra Oldin raha nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany maraina mialohany nanomboana ny fivoriana Itambarambe. Fifanarahana teo amin'ny Antokotima ho izy no nametrahana ankizitra fahatelo Mamy Rabenirina teo amin'ny toerana io saingy tsy mipetraka amin'izany mahabraomaritra azy. Olona telo afamono nambara Navra Oldin fa hoesorona amin'ny toerana io ankoatra ny solombavam-bahoaka Mamy Rabenirina dia Brunel Razafitsiandrofo filoha-hevitra ny antenimieram-pirenen'ny Fianaratsoa, Jean-Jacques Rabenirina filoha-hevitra ny antenimieram-pirenen'ny Toliara ary Amady filohan'ny komisiony Arena Kibontany. Tojorabe fatra sy Andra Rabesotra ary Ezeka Irmalala. Nesorona tao anatin'ny lisitra ireo mpikambana ao anatin'ny bromaritra ao ahongana ny kestora voalohany Jean-Michel Henry raha ny fampitambavao nentin'ny solombavam-bahoaka Navra Oldin androany tamin'ny 7 ora maraina. Tao anatin'ny lisitra nisy ny fehikevitra fanonganana napetraka ny solombavam-bahoaka miisa 3 tamin'ny talata 7 Jona mantsy ny anaran'ny kestora voalohany Henry Jean-Michel. Mbola misy efatra ihany koa nefa ireo solombavam-bahoaka hoesorona amin'ny toerany satria ny solo azy ny filohan'ny komisiony Arena Kibontany Mohamad Amady hoy Navra Oldin. Amin'izao raha iresantsika izao zany dia ny vice-président Toliara dia ny vice-président ny Fianaratsoa dia ny questeur fahatelo tim ireo zany no hoesorona dia misy koa ny filohan'ny komisiony izany ohatra hoe Amady raha izay zany no tapakay tato amin'ny groupe parlementaire IRD fa to hitantsika moa ny toyiny mbola maraintsika izao miresaka io. Rariny raha misy ireo fanovana ireo satria fanohanana ny Andry Rajoelina ny fanarana tamin'ireo solombavam-bahoaka IRD hoy Navra Oldin. Eo ihany koa izy ny solombavam-bahoaka TIM izay nomena toerana noho ny fifanarana teo amin'ny TIM sy ny IRD kanefa tsy manao ny asany araka ny tokony ho izy. Ny TIM moa zany tao anatin'ny fifanarana tamin'ny IRD nametrahana azy hoe fisokafana kanefa izy dia tsy nanao ny asany manakotana fotsiny lany andro tetitety faritra fa tsy manao ny asany mahaboamaritra azy tsy maharitra miborao izy fa loza mandehandeha mitetitety faritra any manakotana etsero tangely izy ary tsy hevitra raha Oldina rery ty za manaraka ny franco parlementaire IRD fa za manaraka discipline de parti izany hoe tsy vitsanisan'ny tim tataon'ny antenimieram-pirenena kanefa no fisokafana hoe mba hampandelina raha dia nampidirina questeur 3 izy tonga nefa izy tao nancarte accord naninona tsy mba manao ny asany amin'ny carte accord ny androm-panjakana tsy miaro azy fa raha mamaky barazy ihany tsy dia reny no entina. Ity solombavam-bahoaka ny boriboritany fahadimy ity moa ny mahasana mokampay be maso voalohany ny anaran'ireo olona ketrehana nesorona eo amin'ny toerana ao amin'ny antenimieram-pirenena raha mbola resaka teny amin'ny lalatsara avokoa ny vaovao hafa rehetra. Araka ny efa nambara teny ampiandohan'izao fampahalalam-baovao izao moa dia eny atoerana ny mpanao gazety Tojorabe faritra sy Andry Rabesotra ary Ezeka Irmalala hiditra mivantana amintsika atao anatin'izao fampahalalam-baovao izao hitaritra amintsika ihany koa ny zava-mitranga eny anivon'ny antenimieram-pirenena eny. Tojorabe faritra anao ny fitenenana. Misaotra anao Nancy Ranavison nanome ny fitenenana etỳ tsy mazaza tokoa ano misy anay amin'izao alina izao ny tenako sy Andry Rabesotra ary Ezeka Irmalala amin'izao amin'ny valora sy 10 minitra izao dia miroso amin'ny latsabato amin'ny fanesorana ireo solombavam-bahoaka miisa 4 zany ny ato anivon'ny antenimieram-pirenena amin'izao ora hitenenantsika izao. Fanitsina kely na ataontsika hoe actualiser ny information moa zany raha izay no azo ilazantsika amin'izao fotoana izao
izao dia raha nilaza itsika tao anatin'ny fiatombohan'ny fampahalalam-baovao teo fa misa 7 ny solombavam-bahoaka tonga mivory etỳ Tsimbazaza amin'izao fotoana izao dia tsara ny manamarika fa efa tafakatra 70 zany ny solombavam-bahoaka tonga mivory manatrika ny fivoriana ato anatin'ny salle de séance eto Tsimbazaza amin'izao ora itenenantsika izao satria raha io isa voalohany izay nomentsika io dia atao anatiny ataontsika hoe ny appel na ny fanisana zany ireo solombavam-bahoaka tonga mialoha tamin'izay fivoriana izay tamin'ny 7 ariva teo no nanomboka io fivoriana izay no tanterahan'ny solombavam-bahoaka irosona amin'ny fanesorana ireo mpikambana ao anatin'ny bromahatry ny anteny miram-pirenena sy ny filohana komisiona izay manoloana izay indrindra anonsirana Evson sy ho atsika mpanaraka ny fampahalalam-baovao ny Real TV Madagascar dia tsara ny manamarika fa misy fiovana zany ny proposition de résolution zany amin'ny fanesorana ireto mpikambana ao anatin'ny bromahatry ny anteny miram-pirenena sy ny solombavam-bahoaka filohana komisiona izay satria tokoa raha ny tamin'ny proposition de résolution izay nivoaka sy niparitaka tamin'ny 17 jona lasa teo dia miisa 4 ihany ireo ataontsika hoe solombavam-bahoaka hoesorina amin'ny toeran'ireo saingy nisy fiovana izay anarana izay ka raha ny famakina ny proposition de résolution vaovao izay novakiny ny solombavam-bahoaka Marco Tsaradita amin'ny ity ariva ity dia isan'ny hoesorina amin'izay toerana izay Andriamatoa Jean Brunel Razafy Andro fa izay filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena ho an'ny faritany Fianaratsoa hoesorina amin'ny toerana ihany koa i Jean-Jacques Rabenirina filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena ho an'ny faritany Toliara ary esorina amin'ny toerana ihany koa ny kestora fahatelo ato amin'ny anteny miram-pirenena dia ny solombavam-bahoaka Tima voafitany Ambohidratrimo Mamy Rabenirina ary nampidirina ao anatin'ity hoesorina amin'ny toerana ity ato anatin'izao proposition de résolution napetraka tamin'ny 9 Mei zany hoe omaly ny filohan'ny komisiony arenan-kibon'tany Mohamad Ahmad satria tokoa raha tao anatin'ny proposition de résolution tamin'ny 17 Mei Jona izay napetraka tamin'ny 17 Jona zany dia isan'ny tafiditra tao anatin'ny hoesorina amin'ny toerana io ny kestora voalohany ny solombavam-bahoaka Henri Jean Michel saingy nesorina ary tsy tafiditra atao anatin'ity proposition de résolution vaovao novakina teo amin'ny fivoriana Itambarambe androany ariva izay araka ny nambarantsika teo dia mahatratra 70 ny solombavam-bahoaka izay manatanteraka ny latsabato amin'ny fividianana ny fanesorana ireto solombavam-bahoaka ireto amin'ny andraikitra amin'ny fitantanana ny anteny miram-pirenena raha izay no azontsika ilazana azy satria izay no voafaritra ny sata amin'ny feny anteny miram-pirenena dia misy ihany koa zany ireo ataontsika hoe procuration na ireo fanomezan-dalana zany ho an'ireo solombavam-bahoaka sasany tsy tonga mivory fa manome alalana olon-kafa solombavam-bahoaka hafa hifidy amin'ny anarany zany mbola tsy fantatra mazava nisan'ireo procuration ireo satria nanamafy teo ny filohan'ny anteny miram-pirenena Christine Razanamahasoa fa mbola misy andrasana ary ao anatin'ny fanamarinana izany ihany koa ny eo anivon'ny secrétariat général ny anteny miram-pirenena dia andrasantsika eo zany ny makasika izay rehefa avy eo fa raha nivozotran'ny zava-nisy mialoha amin'izao firosoana amin'ny latsabato izao dia tsara ny manamarika fa tsy nisy tonga nanatrika ny fivoriana androany zany aloha ireo solombavam-bahoaka miisa 4 izay hoesorina amin'ny toerany androany ireo fa na izany aza misy ireo solombavam-bahoaka ataoko hoe misolo vava azy na misolo tena azy ireo manao ny défense na miaro azy ireo ihany koa zany manoloana izao fanesorana izao satria ao anatin'ny sata mifeny anteny miram-pirenena ihany koa ny fitondrana izay fiarovana ny solombavam-bahoaka esorina amin'ny andraikitra omena azy atao anatin'ny anteny miram-pirenena izay ka raha ho an'ny faritan'ny Fianaratsoa filoha-hevitry ny faritan'ny Fianaratsoa Brunel Razafy Androfy dia isan'ny niaro azy
amin'izany ny solombavam-bahoaka Joasy Eleonore sy Voninahitsy Jean Eugène, ho an'ny faritany Toliara, folo-hevitra ny faritany Toliara Jean-Jacques Rabinirina, dia isan'ny aro azy ihany koa sy nitondra ny fiarovana ho azy ny solombavam-bahoaka Voninahitsy Jean Eugène, ny solombavam-bahoaka Tima sy izany hoe ny questora fahatelo Mamy Rabinirina zany, dia ny filohan'ny vondrona parlementaire Tima Fetra Lamzavimbololona no nitondra ny fiarovana azy ireo, ary ho an'ny filohan'ny komisiona Mohamad Amady moa dia ny solombavam-bahoaka Voninahitsy Jean Eugène ihany koa no nitondra ny fiarovana ity filohan'ny komisiona ity. Tsara ny manamarika vetivety mialoha ny resoantsika amin'ny fanazavana hafa dia saika mitovy ny antony anesorana ireo solombavam-bahoaka ireo zany araky ny tolo-kevitra izay nentin' ireo solombavam-bahoaka nanolotra izany sy nametraka izany teo anivon'ny Bromaharitra, dia ny tsy fanatrehana matetika ny fivoriana eto anivon'ny anteny meram-pirenena, fa eo ihany koa ny voalaza fa tsy fanajana ny discipline de parti kanefa dia tao anatin'ny ataosika hoe vondrona parlementaire maro anisa no isan'ny nametraka azy ireo, kanefa dia lasa manohatra io vondrona parlementaire io ireo solombavam-bahoaka esorina amin'ny toerana ireo, ary nanamafy moa aza ny solombavam-bahoaka Marco Tsarady fa na ny questora fahatelo avy amin'ny mpanohitra aza dia mbola ny maro anisa zany hoe ny avy amin'ny RD ihany koa no nanohana amin'ny fametrahana azy andray io toerana io, kanefa dia tsy manaja izany ary tsy nanao tatitra mihitsy amin'ny maha-questora azy araky ny fanazavana. Ankoatr'izay moa dia isan'ny motifa na hoe antony anesorana fangatahana fanesorana an'ireo solombavam-bahoaka ao anatin'ny Bromaharitra ireo ihany koa ny fanatrehana ny hetsika politika hafa izay ivelan'ny IRD raha ny fanazavan'izy ireo, ary manohatra izany vondrona parlementaire izany ihany koa ireo solombavam-bahoaka ireo hoy ny motifa izay voalaza ka lasa tsy manaja ny etika sy ny deontologie ihany koa amin'izay fanaovana politika sy ny sata mifehy ny vondrona politika eto anivon'ny anteny meram-pirenena izay. Mialoha izao fahirosoana amin'ny fandatsaham-bato izao moa zany dia isan'ny nanakihana mafy ny izao firosoana maika amin'ny fanesorana ny mpikambana ao anatin'ny Bromaharitra sy filohana komisiona izao ihany koa ny solombavam-bahoaka Joasy Eleonore izay isan'ny solombavam-bahoaka tokana mangataka fitenenana sy manao fiarovana an'izao zava-mitranga eto amin'ny anteny meram-pirenena izao, satria dia voalaza fa tsy voapirofo ny tena mahamiana izao, ary tsy mahagaga ihany koa ny antony sy ny enona sy nampahafantarana ireo solombavam-bahoaka ireo hoe esorina amin'ny toerany. Ankoatra izay rehetra izay moa dia afantatra ihany koa fa efa mijoro sy manameloka an'izao zava-nitranga izao ihany koa ny avy amin'ny solombavam-bahoaka Tima izay tonga manatrika ny fivoriana, satria tsy manaja ny etika sy ny deontologie ihany koa ny solombavam-bahoaka maro anisa hoy izy ireo, satria dia tsy manisy lanjany zany izay tena fitsipika fifehezana eto amin'ny anteny meram-pirenena izay, satria dia tsy novakina tokoa tao anatin'izao fivoriana izao zany ny antony izay fitsipifehezana izay, fa dia nirosoana avy hatrany zany izao fivoriana izao. Ny tsara marina ihany koa Nancy Ranevson sy ho antsika mpanaraka ny vaovao hatreto aloha raha efa nanonona isika tao anatiny ireo vaovao efa nalefantsika mialoha ireo hoe misy ny anarana mivezivezy zany mety ahasolo ireo olona ireo, dia hatreto mbola tsy tena ofisialy izay anarana samihafa izay fa dia mbola ataosika hoe bruit de couloir ihany aloha zany hatreto, satria raha ny lalàna mifehana izay fanesorana Bromaharitra izay dia irosona aloha ny latsabato amin'ny fividianana ny fanesorana ireo, izay vao lanina indray zany ny tanterahana indray ny fividianana amin'ny fanoloana ireo solombavam-bahoaka no nesorina tamin'ny andraikitra samihafa ireo. Izay no karazana ambiance misy ety Tsimbazaza aloha zany amin'izao fotoana izao amin'ny 7 sy 20 minitra. Hatreto efa tazana miodiodio ihany koa ireo protocole ny ministera sy ny primature ihany koa asa amin'ny firy no ahafahana miroso amin'izay famaranana na ny clôture ny fivoriana ho an'ny anteny meram-pirenena izay, fivoriana ara-potoana voalohany amin'ity taona ity, dia andrasantsika eo ihany ny fivoarana izay toedrara samihafa izay ety Tsimbazaza, fa izay aloha zany no azo
tantaraina amin'izao alina izao efa tetỳ an-toerana hatramin'ny maraina moa nanaraka ny fivoarany toejara ny tenako Tojorabefaritra sy Andrabesotra Ezeka Ermalala. Ankasitrahantsika Tojo Rabefaritra sy Andry Rabesotra ry Ezeka Ermalala izay mbola eny anivon'ny anteny mera-pirenena eny amin'izao alina izao ho taterina amintsika ihany moa ny fivoarany izay lasabato izay nataon'ny solombavam-bahoaka izay mahakasika ny fanovana ny mpikambana ao anatin'ny bromaritra izay ho taterina eto amintsika eto ihany atao anatin'ny fampahalalam-baovao raha misy ny fivoaran'izay toe-javatra izay fa hotoizantsika kosa ny antsipriam-baovao tsy misy izany fanovana ny mpikambana eo anivon'ny bromaritra amin'ny ampahan'izany raha nitranga niseho tamin'ny taona 2024 sy 2025 no iverenana ho ny filoha-hevitry ny anteny mera-pirenena ho ary ny faritany Antananarivo sady solombavam-bahoaka ny Faratsio Honoré Rasonjatovo androany miafara amin'ny fanonganana ny mpikambana iray manontolo ao amin'ny bromaritra ho izy ny fitakiana toy izao raha ny zavanitranga tamin'ny 2024 sy 2025 no jereny efa tsy mazavazava raha teo ny hevitra maro anisy ao amin'ny anteny mera-pirenena fa efa samy mizarazara na samy manana ny clan ho hiatrany ny filoha-hevitry ny anteny mera-pirenena Honoré Rasonjatovo. Tojo Rabefaritra sy Ezeka Ermalala ary Andry Rabesotra. Tety andro miisa 7 no efa natolotra na nofaritana tao amin'ny lahadinky ny anteny mera-pirenena tao anatin'ireo fivoriana ara-potoana voalohan'ny parlemanta izao fa anatanterana ny fiaonana eo amin'ny governemanta sy ny solombavam-bahoaka saingy tsy tanteraka hatrany. Ny fiaona voalohany dia tokony tanterana ny 9 Jona saingy nahemitra ny fiaona faharoa tokony tanterana ho an'ny 9 Jona fa tsy nisy mihitsy. Ny fiaona fahatelo tokony tanterana indray ny 14 hatramin'ny 19 Jona saingy tsy nekeny ny fivoriana Itambarambe ary nahemitra ho amin'ny 20 sy ny 20 Jona. Nivoaka tampoka indray nefa fa andro tsy fiasana ny 20 Jona ka tsiraikitra indray io fiaona tamin'ny governemanta io. Ny toy nanaraka izay fa tsy tanteraka ihany koa ny fiaona teo amin'ny governemanta sy ny solombavam-bahoaka izay tokony natao omaly alakamisy 17 Jona izay nofaritana ho tamin'ny 10 ora maraina aloha ary avy eo dia nahemitra tamin'ny 3 ora tolakandro ary nofoanana mihitsy ny hafarany. Ny solombavam-bahoaka maro anisany nanapa-kevitra tao anatin'ny fivoriana Itambarambe ny ampemorana ny fiaonan'ny governemanta sy ny solombavam-bahoaka ho amin'ny datany 20 sy ny 17 Jona raha ny fiaonana mialoha ny 19 Jona no tapahany bromaritra ho ny filoha-hevitry ny anteny mera-pirenena ho an'ny faritany Antananarivo androany. Nisy fanapahan'ny bromaritra sy ny conférence de président fa tokony natao alohan'ny 26 ny fiaonana tamin'ny governemanta sy ny solombavam-bahoaka. Rehefa tonga ao amin'ny fivoriam-be na séance plénière nefa dia tsy tanteraka izany satria tsy maintsy misy ny tsangatanana amin'ny fanemborana izay. Rehefa vita indray ny 26 Juin dia niova indray ny ordre du jour dia zao irahantsika mahitsy zao zany fa tsy tanteraka ny fiaonana ny solombavam-bahoaka sy ny membre gouvernement. Ny vadika io fandaharam-potoana fanovana mpikambana sasany ao anatin'ny bromaritra ny anteny mera-pirenena moa io fiaonana tokony natao teo amin'ny mpikambana ao amin'ny governemanta sy ny solombavam-bahoaka io. Nampatsiahy nefa ny filoha-hevitry ny anteny mera-pirenena ho an'ny faritany Antananarivo fa nivadika ho fanonganana amin'ny birao rehetra ao anatin'ny bromaritra ny fitakiana fanoloana mpikambana sasantsasany ao anatin'ny bromaritra izay tranga efa niseho tamin'ny taona 2012. Ny zavatra misy indray zany zao dia ny hoe fanonganana ny membre ny bromaritra apahany. Za zany raha ny fahalalako aloha dia toa hoe tsy misy apahany zany satria tsaroko tamin'ny 2014 zany efa bromaritra moa tena tamin'izay fa nisy nangataka apahany dia ny hafaran'le izy dia ny bromaritra ray manontolo mihitsy no naongana tamin'ny 2014. Ny maro anisy eo anivon'ny anteny mera-pirenena mihitsy araka izany no efa mizarazara hoy ny solombavam-bahoaka Honoré Rasonjatovo. Efa tsy mazavazava loatra tsony zany ny hevitry ny maro anisa ato amin'ny anteny mera-pirenena samy manana ny apahapahany ny clan zany dia tsy fantatra tsony zany izay tena zavatra kendrena.
Ny fanomanana ny fifidiana filoham-pirenena ny tokony ompana ny solombavambahoaka hoy ity filoha-lefitry ny anteny miram-pirenena ity. Fa nandatsy andray ny toeran-kestora fahatelo amin'ny bromaritry ny anteny miram-pirenena ny solombavambahoaka natany fotsiny ary sonina Rafidy Manana raha nambarany tamin'ny mpanao gazety ny maraina teo teny Tsimbazaza. Voaantso sy voasafidy andray ny toeran'ny kestora fahatelo izay notazon'ny Mamy Rabenirina mantsy izy raha ny nomariny tao anatin'ny fifampiresahana tamin'ny mpanao gazety io. Mbola tsara toerana ny vondrona parlementera Tim andray ny toerana hoy Narsona Rafidy Manana. Toto Rabefaritra sy Ezekary Malala ary Andra Rabesotra. Mbola mitana ny lohan'ny mpanohitra eo anivon'ny anteny miram-pirenena ny Antokotiko Madagasikara raha nambarany solombavambahoaka Narsona Rafidy Manana. Lavy ny araka izany ny fanolorana ny anarany ho apetraka ho kestora fahatelo isolo ny solombavambahoaka Mamy Rabenirina satria toerana natokana ho an'ny mpanohitra eo andraikitra kestora fahatelo io. Ho ity solombavambahoaka voafito tao an-tany fotsy ity. Hitako ny anarako anao kestora fahatelo zany. Inona moa zany kestora fahatelo? Fantatry olona ve inona ny asan'izany kestora fahatelo? Nanomboka ny début de mandat anay fa kestora fahatelo olona io. Ao anatin'ny lalàna ny assemblée anatin'ny constitution antsika ihany koa dia misoratra hoe tokony mirefléter ny assemblée nationale mirefléter en bureau permanent ny mpanohitra hatreto tompoko dia ataontsika hoe ny parlementaire Tim no solotena ny mpanohitra tamin'izay refléter zany tamin'ny assemblée nationale ny fisian'ny mpanohitra fisian'izao za tsy Tim tompoko tsy anao anio aza mpanohitra ako fa tsy Tim tompoko. Tsevina fa igirivo Randrenarso solombavambahoaka Tim ihany koa no efa nitana ny toeran-kestora fahatelo nanomboka ny taona 2014 hatramin'ny 2020 nandritra ny fotoam-piasan'ny solombavambahoaka tamin'ny fitondran'ny filoha teo aloha Ery Rajaonarimampianina. Vahiny fandarana l'invité du jour anio zoma fahatelopolo ny volana jona taona 2024 aorin'ny fampahalalam-bavao amin'ny 6 ora alina eto amin'ny Real TV Madagascar. Andriamato Docteur Andry Anasolo Ramambazafy porte-parole ny collectif Task Force France mpikambana teo aloha tao anatin'ny bro politika ny thème iresaresaka anireo raramafana eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao ny tontolo politika sy ny fitantanana raha-mpanjakana. Anasananao ary naraka izany. Andriamato Andrenasolo Ramambazafy araka izany no vahiny gasikara fenso ao anatin'ny fandaharana l'invité du jour izay oarahanao aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Hotoizantsika kosa ny antsipriam-baovao ny knapsa no niantoka ny délégation ministère nakany Genève nanatrika ny fivoriana mikasika ny conférence internationale du travail ny 4 sy 5 jona lasa teo izay tsy misy idirany knapsa mihitsy ho ny randrana sindikaly androany efa fanodikodina mbola avokoa afararaka izany hoy Barsona Rakotomanga ny fampiasana ny volan'ny knapsa teo aloha izay voapirofo ny ampidirana ponja ny retalet général rehetra teo aloha andefa taratasy any amin'ny filan-kevim-pitantanan'ny knapsa anome fanazavana momba n'ireo fanodikodina mbola ireo moa ny randrana sindikaly raha ny nambarany sekretera général Barsona Rakotomanga androany mendrika zafindrasima sy Anja Rakotondray. Talet général ny knapsa telo ny fandimby izao no manana raharaham-pitsarana ka nahiditra ponja vonjomaika na efa nomelohy ny fitsarana ikatra mihitsy. Manam-pirofo ny fanaovana tantely afa-drakotra ny volan knapsa izao zava-misy izao hoy ny sekretera général ny randrana sindikaly Barson Rakotomanga androany. Talet général telo ane zany zao no niditra ponja daholo no zay le hoe resaka kolokolo no resana zay no lazana hoe zavatra tsy mila verifiena tsony fa mazava ho azy fa tantely afa-drakotra. Ankoatran'ireo vola navoaka tamin'ny fampiasam-bola tsy ahitany knapsa tombotsoa dia mbola nisy indraiky koa ny fiantohan'ny knapsa ny délégation ny ministère nandritry ny fivoriana conférence internationale du travail natao tany Genève ny 14 sy 15 jona lasa teo hoy ny randrana sindikaly. Zay mipotona rehetra dia maka vola ao anatiny io filan-kevim-pitantana ao anatin'ny knapsa io. Metsika ohatra
malaky be zany tsika tao anatin'le ren'le hoe nalefa nanakaramana mpanazatra na barea taloha na mpindramambola any amin'ny commune zarazarina fotsiny amina fikambanana manao asa soa teo zao ny voaingana kely teo le hoe nisy délégation ny ministère sy ny nalefa nakany a Genève dia nisy ny knapsa noeno hoe namakana vola anaovana lidy fa tsisy idirany knapsa mihitsy ny fivoriana tany a Genève. Mipetraka ihany koa ny fanontaniana ho an'ny filan-kevi-pitantanana raha nanaiky ny famoahana ny vola ho ampiasaina amin'ny lalao nosy mitetina 20 miliara ariary ka nahatonga ny Tale Général Mpisolotoerana nahiditra ponja noho ny tsy fanekeny amoaka io vola io hoy ny larandrana sindikaly. Mampiahiahy anay le hoe nalakana le hoe hamoahana le hoe 20 miliara anaovana jeu de gilles raha mahatonta le Généraly Mpisolotoerana midika ve zany fa ny filohan'ny filan-kevi-pitantanana sy ny filan-kevi-pitantanana nanaiky ny hamoahana an'izy io fa maninona tsy miteny zareo zay no mahatonga ny hoe mampiahiahy zay ny tena mampiahiahy zany hoe ny filan-kevi-pitantanana amin'izao fotoana zao sao de amerina indray ny kolikoly efa nataony teo aloha zay efa manala baraka ho an'ny mpiasa indrindra indrindra satria solotena ny mpiasa sy tena mpampiasa any amponja daholo noho zany resaka kolikoly ao anatiny ao zany. Andefa taratasy amin'ny filan-kevi-pitantanana hitaky ny mangarahara mikasika ny fandaniam-bola tao amin'ny KNAPS araka izany ny randrana sindikaly Louis Barson Rakotomanga. Ary andefa taratasy ho any amin'ny filan-kevi-pitantanana hanamafy zany zay hoe aiza daholo ny information inona ny marina amin'izay zany zao ny mitrasitra an'ireo fandandanimpoana ny volan'ny KNAPS reo zay taratasy efa nalefanay tao amin'ny filan-kevi-pitantanana amin'izao io tamin'ny heritaona tsy namaly zareo tonga ny fotoana tia ho atambatra ao anatin'io fitakiana ataon'ny mpiasa io ireo fitakiana ataony amin'ny herinandro zany zay anao hetsika hanamafy an'izy io dia ho hitantsika eo ny valiny zany hoe ilaina ve zany ny solotena mpiasa ao anaty filan-kevi-pitantananao raha ohatra ka tsy amaly zao zany ny tokony fahararotiny zareo ahafahany manana tsara amin'izay ny fitantanana. Ny fananany randrana sindikaly mpiambana eo anivon'ny KNAPS moa no antony fanarahan'izy ireo akaiky ity raharaha ity raha nambarany Androany. Fa nikatona nanomboka androany ny fitoeran'ny KNAPS rehetra manerana ny Madagasikara raha ny fanapahan-kevitra ny mpiasa androany. Fanapahan-kevitra no raisin'ny mpiasa taorian'ny fionana tamin'ny filan-kevi-pitantanan'ny KNAPS omaly izay tsy nahazona valiteny mazava raha ny vaovao avy amin'ny ireo mpiasa androany. Fanazavana matotra sy feno no angatahana ho ihany ireo mpiasa ny fampiresaka tamin'ny mpanao gazety ny Real TV androany mikesika ny fanodikodiana-mbola mety nisy teo anivon'ny KNAPS sy ny momba ny dirana amponja vozomaika ny Tale Généraly Mpisolotoerana mbola imetrika zavindratsima sy anjaraka taondray. Androany tamin'ny 7 ora maraina dia efa nikatona tanteraka ny varavaran'ny KNAPS Ampeflo. Notapenan'ireo mpiasa Sorabaventy milaza ny tsy tokony anaovana tantely afa-drakotra ny volan'ny tahiry-pirenena ihany koa ny varavarana sy ny tambon'ny KNAPS. Mbola saika tonga teny an-toerana avokoa nefa ny olon-tsotra saika hikarakara sy akavola eo anivon'ny KNAPS androany saingy diverim-potsiny. Ho an'ity renim-pianakaviana ity voatery miandry amin'ny alatsinainy indray ny fikarakarana taratasy noho io fikatoonana io. Na certificat de vie hoe indroa anatin'ny taona dia tamin'ny janvier hatramin'ny mars ny ray dia mbola miverina amin'ny juin ozy tonga zao androany farany juin dia ahoana tsy tara veny anazy zany nanontany an'ilay olona teto dia hoe mety amin'ny latsinainy vao isokatra raha isokatra ozy dia ahoana zany ndry tonga ety indray dia verimaina fotsiny. Ny verim-potsiny ihany koa ity raim-pianakaviana ity izay nikasy hikarakara ny olona ny volanjaza ity. Natitra bordereau dia antany volanjaza satria hatramin'izay ilay volanjaza nalefa zareo amin'ny adresy nefa zao tsy nalefa dia tsy maintsy alaina mpiasa aty zany ilay volanjaza maka le bordereau aty zay fa tonga aty zay dia ody moa inona moa lany lasantsy fotsiny fa io soratra io zao vao hitako teo vao zao io menamena io. Niaraka nikatona androany ireo braony KNAPS rehetra manerana ny faritra 13 raha nitatitra azo tsy mbola fantatra ny fotoana iverenan'ny fisokafana raha nambarany ireo mpiasa. Ny tsy fanomezan'ny filan-kevi-pitantanana fanazavana mazava mahakasika ny fitantanana ny volan'ny KNAPS tao anatin'ny fivorinana arahana omaly ariva no olana raha nambarany ireo mpiasa ny fampiresaka tamin'ny mpanao gazety androany ary namafisy ny sekretera jeneraly ny randrana sindikaly. Ny zavatra anankiray mahitsy aloha zany dia
tsy naomby zany le fampirasahany zareo maly a satria zay no mahatonga ny hoe matoa miditra amin'ny grevy ny mpiasa dia tsy mahomby ny fampirasahana satria raha ny tena izy maly ariva anisan'le fampiaonana fiaonany solontenan'ny mpiasa sy ny filakevita tanana ny fantahina mipetraka ao anatin'le izy le hoe rehefa niditra le mpiasa hoe tsy naomby tsy mivonona amin'le amaolana ve ny filakevita tanana averina foana zany zay satria ny filakevita tanana no rafitra manapa-kevitra indrindra ao anatin'izany knapsa zany. Eo ihany koa ny fitakiana fanazavana momba ny fampidirana am-ponja vodymaika ny tale jeneraly mpisolo-toerana. Fa olona mazava ihany koa no takiana ho ireo mpiasa mahakasika ny fitantanam-bola na fanodikodrinam-bola eo anivon'ny KNAPS io. Takiana izy ireo ihany koa ny lazany filakevim-pitantanan'ny KNAPS na nisy na tsy ny fanodikodrinam-bola eo anivon'ny tahirim-pirenena io. Fanairana moa no tena nanaovana fitokonana ho ireo mpiasa androany ka antony sy nandraisan'olona mihitsy nampetona ny asa. Mbola afaka ny asa kosa ireo mpiasa anatiny te hamitany asany raha ny vaovao azo hatrany. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika olona roa izay voaroroy amin'ny fanatanterahana hetsika tsy nahazoana lalana sy fanotoinana ny fiandrianam-pirenena no anaovan'ny polisy judisiaira fikarohana amin'izao momba ny raharaha fanatanterahana hetsika atao amin'ny orinasa QMM atao Ambatovi raha ny filazana fikarohana izay nivoaka androany. Ny fanambarana izay navoaka ny orinasa QMM androany maraina ihany koa no nilazan'izy ireo fa mbola voatana eny amin'ny toeram-pitrandrahana Fasimainty eny Mandena ireo mpiasa sasany eo amin'ny orinasa Rio Tinto QMM. Mifandimby andro aman'alina izy ireo miantoka ny fiodinan'ireo fodrafitrasa Salopady sy Leny Daolobe toy ny famokarana herinaratra raha ny fanambarana izay navoaka ny Rio Tinto QMM ihany. Nomena milina mpamokatra herinaratra sy solika ireo tompom-pahasalamana ny taolany aro mba hisorohana ny mety ho fahatapahan-jiro vokatry ny saka nataony mponina any an-toerana ka tsy ahafahana mamatsy herinaratra araka ny tokony ho izy raha ny fanambarana navoaka ny QMM androany. Mbola anatin'ny fitadiavana hevitra isy ny fifampiresahana sy ny ametrahana ny fanajana ny zon'olombelona ary ny lafiny sosialy ho an'ny tsirairay ny orinasa amin'izao ho fanambarana io. Tsy afaka nyroso tamin'ny fifampiresahana noho ny tsy fahitana ireo olona mpitarika ny fihetsiketsehana nefa ny orinasa araka ny fanambarana navoakan'izy ireo hatrany. Ny ariva teo nisy ny famoahana fikarohana natao amin'ireo olona roa natao ny vondrotoban'ny zandarmariam-pirenena ao amin'ny faritra Anosy izay ambara fa isan'ireo mitarika tolona amin'ny hetsika ao taolany io. Voafaritra ao anatin'ny fikarohana io fa isan'ireo nandika lalàna tamin'ny fanatanterahana hetsika tsy ara-dalàna sy ny fanohitohinana ny fiandrianam-pirenena na ny attroupement illicite et atteinte à la sûreté de l'État ireo olona ireo. Mbola mitohy ihany nefa ny fitokonana nataon'ireo olona eny maro amalina lalana mandeha any amin'ny toeram-pitrandrahana mandeha io raha ny vaovao avy any an-toerana. Ho an'ny androany atoandro mbola niverina nanao antso ny stahany zazamam-behivavy eny an-toerana hatrany ny governoran'ny faritra raha ny tatitra azo ary andrasana ny sy ny fandravana ataony mpitandro ny filaminana ho an'izay hetsika amin'izany. Fotodrafitrasa eny fotony tokony tanterahana amin'ny Tamberimbidi sy ireo vola rehetra azo avy amin'ny fitrandrahana Fasimainty ataony orinasa Rio Tinto QMM ho ny mpandinika raharaham-pirenena Serge Zafimahova androany. Sika mankany amin'ny fanjakana foibe avokoa mantsy ireo tombony rehetra ao anatin'ny fifanarahana teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny QMM ka tsy misy azon'ireo vahoaka tombotsoa ho iatrany Serge Zafimahova. Ny fansinany ansipriany ao anatin'ny fifahanana ihany araka izany no vahaolana ahafahana manatsahatra ny fikorotana ireo vahoaka ny taolany aro amin'izao fotoana izao ho ity mpandinika raharaham-pirenena ity. Manao ny fanadihadiana mendrika zafindratsimba sy anjaraka tao indray. Efa lany teo anivon'ny parlemantarotota ny famoaham-bola $2.0 tapitrisa zara tombom-barotra alohan'ny QMM amin'ny aloha amin'ny fanjakana malagasy na ny dividende anticipé izay ny fanarahan'ny fanjakana malagasy sy ny orinasa Rio Tinto QMM ka tsy maintsy hatra ho ny mpandinika raharaham-pirenena Serge Zafimahova androany. Mbola mampametra am-panontaniana nefa ho izy ny andehanan'ireo vola ireo izay voalaza fa mandeha avy hatrany amin'ny fanjakana foibe. Dia rehefa anontaniana mipetraka dia zao eo zany mila valiny voalohany io vola anticipé-ny io moa alefa izy mifazahoako azy alefa ty amin'ny fanjakana foibe dia eo kosa zany ny olana aiza ho aiza ny tombotsoan'ny faritra sy ny commune ary ny fokotany ao anatin'izay satria misy $2.0 tapitrisa zany ho aloza efa lany zao ny lalàna efa official zany zao ny lalàna io
lany zany io atao amin'ny parlement donc ampiarina amizay zany zao le izy io aloha zany ny ataontsika hoe mila fanazavana voalohany avy any amin'ny fanjakana oka kosa i voaloha tsy mampiakarina manontolo atya Filibe atya Antananarivo manomboka amin'ny telo amby roapolo amby roa arivo ity ka hatramin'ny telopolo amby roa arivo moa tsy maintsy mandoa zara tombom-barotra 700 isan-taona amin'ny fanjakana ny QMM na mbola tsy tafaverina aza ny reny volana ampiasainy ary manomboka ny taona raiky amin'ny telopolo amby roa arivo ka hatramin'ny 7 amby roa arivo dia miakatra 9 isan-jato izany araka ny fifanarahana teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny orinasa QMM zara tombom-barotra izay mbola mandeha amin'ny fanjakana foibe ihany koa hoy Serge Azafy-Mahova zay terme hoe fanjakana zay manahirana kely ao anatin'io tokony misy apahany makany amin'ny collectivité territoriale fa ahoana moa hoe makany amin'ny fanjakana daholo io voalo zany ane mahatonga le vahoaka mitrotra azo atao tsara ny ao anatin'ity hoe ny folo isan-jatony io farafahakeliny ataontsika hoe 10% na 15% amle 40% sy ny 15% amle 60% makany amin'ny collectivité territoriale décentralisation ny resany azadino fa am'izao fotoana zao 0,5% ihany amin'ny budget général ao anatin'ny loi de finance makany amin'ny collectivité territoriale fanampiana tsy voafaritra mazava ihany koa no namaritan'ny orinasa QMM ny vola valo tapitrisa $, izay voalaza fa hanamboarana ny RN13 ao anatin'ity fifanarahana ity hoy Serge Azafy-Mahova tetika asa ilainy vahoaka fotony ao Taolagnaro izy no tokony ampiasana io vola fanampiana io fa tsy fanamboarana ny RN13 izay efa misy mpamatsy vola fanampiana le izy fa tsy hoe anamboarana ny lalany tsy asan'ny QMM manamboatra lalany fa fanjakana zany aloha zay tsy piako fanjakana zany nahita hoe efitra hoe aloha le valo tapitrisa anaovana ny RN13 de za kosa zany hoe gaga ihany ao anatin'izay 8 kilometra zany vitan'io tsy atany tsaparafara zany volo tsy mazavy volo amiko volo maninona raha rotsaka anaovana ny resaka raha sosialy any Fort Dauphin satria io le zany toute façon fa vola zany efa natokany QMM zany ao amena ny fanjakana malagasy ny 109 kilometra efa misy mpamatsy vola ka ina moa ny dirany QMM am'zany eo manko zany le tsy misy mangarahara tsy mbola nisy fiantraikany mivantana tamin'ny vahoaka ao Taolagnaro mihitsy araka izany ireo tambirimbidy avy amin'ny fitrandrahana Fasimainty ataon'ny QMM ao an-toerana hatramin'izao ka mahatonga ny hetsika amin'izao fotoana izao ho ny mpandinika raharaham-pirenena Serge Azafy-Mahova androany marary ane le olona satria tsy misy fiantraikany any aminy ny vola zay hita mandalo ao ambanin'ny olona zay ne mamparary an'le vahoaka ary rary le vahoaka raha tsy manaiky na mafisy ny Serge Azafy-Mahova ihany koa moa androany fa ny fametrahana firaisamonim-pirenena ny fotony no afaka amahana ity olana eo amin'ireo vahoaka ny Taolagnaro sy ny Rio Tinto QMM ity fa tsy mbola nisitraka an'ireo fanampiana rehetra avy amin'ny fitondram-panjakana toy ny azon'ireo andrenivohitra hatreto ny komina ambanivohitra tapany avaratra ny distrika ny Mananjary toa ny komina Marifototra sy Andranomavo taoriany rivodoza inteny ny fanesi tany an-toerana vary 3 kapoka ihany no mba azon'izy ireo ho ny ponina tonga ny haino sy nanampy ireo ponina tao Mananjary moa ny solombavam-bahoaka Mamiaza Charlot komina miisa roa no nojidiany solombavam-bahoaka Mamiaza Charlot tao anatin'ny fetin'ny fahaleovantena hatramin'ny omaly tao Mananjary ampifaliana no nitsenan'ireo vahoaka azy no ireto komina ireto izay tsy mbola nisy nijery hatramin'izay nandalovan'ny rivodoza 3 tany an-toerana mitovy amin'ny fahampitehana toy ny mahazo ny any an-drenivohitra hoy ireo ponina no mahazo azy ireo fa mahagaga tsy mbola misy mpitondra fanjakana nijery hatramin'izay tonga amin'izay siklona igny dia io angamba dia mbola hitanao aby ifery io mbola maro dia maro ny ratra tonga aminay io hatramin'ny volaninay angamba ny tefan'io ratra io fa sy hitan'ny masonao isony malahelo tokoa izahay satria iny efa 5 volana zay nandalovan'ny firaidy zay
dia itony raha mahazo anay mbola sy misy na même fa indray nandeha fosiny anay taty mba nahazo vary fito kapoka isa-trano marina zany sy marina zany manaraka an'izany koa anay dia ny lakilasy moa dia efa siko ranony fa dia zay fotsiny tokony ataoko ambangovangony hoe ny fagnampiana mahakasika ny cyclone Freddy tompoka dia mbola sy nisy na dia raika taminay taty fa zay ngamba tena mampalahelo anay indrindra satria ny fagnampiana oa dia 6 tena 6-0 misy zany taty aminay. Nanambara kosa ny solombavambahoaka Mamiaza Charlot fa tsy ny tenany no tompon'andraikitra amin'ny fizarana fanampiana amin'ny distrika Mananjary fa manaitra ny fitondram-panjakana ny tenany fa ny vahoaka mitovy amin'ny andrenivohitra ihany ny any amin'ny tontolo ambanivolo ka tsy tokony asiana fanavahana. Olona 500 monja no nahazo fagnampiana miporona ny ranomavo Amanalakisa samy nanana rokapoka ny vahoaka taty nefa ny mampalahelo président mipetraka eo Andohany Maroso zao fa nizara ray gony isa-tokantrano anao tao Antananarivo moa vesy vahoaka malagasy monsieur le président Andry Nirina Rajoelina ny vahoaka ny ranomavo ka maharegnana président raha mbola président ny Madagasikara anao raha mbola président ny ranomavo anao fa sy nahilika ao ambadiky vahoaka ny ranomavo mitaregna n'olona eto fa sy nahazo fagnampiana mihitsy avy any aminao tao agnatin'ny cyclone intelo ny fandimby intelo ny fanesy namaly moa ireo ray aman-dreny ampanjaka malona ny fahasahiranana ny toerana fa mahatoky ny solombavambahoaka Mamiaza Charlot ary vonina izy ireo anaraka an'izay hitondrany amin'ny fividianana rehetra. Izy kosa zay Desambra sady falo izahay fa manana zanaka manana fianakaviana tokoa zay tafity député mba hitantana an'ity faritra misy an'ity dia lasaka ny Katerina tamin'ny teo aloha fa izy zay dia mety ho tafiarina atramin'izao megnano raha ohatra fa misy fifidianana dia misy député aza mitarika anay dia vonina izahay magnaradia vonina izahay fa magnaraka satria tamin'ny andro Rajoelina zay dia mbola nagnaradia anazy koa. Nandritra ny fandalovan'ny solombavambahoaka Mamiaza Charlot tany Andranomavo no nanomezany fanampiana ho an'ireo vahoaka ary namaranana ny lalao baolina kitra izay nadiana omby roa ho an'ny mpandresy miampy baolina sy maillot ny solombavambahoaka tamin'izany. Ny fanabeazana no fitaovana mahery vaika indrindra entina hampandrosoana ny firenena ho ny solombavambahoaka sy teny Randriana Soloniaiko tany Toamasina tsy maintsy mipetraka amin'ny politika amin'ny fanabeazana mba ahafahana manangana ny indray any Madagasikara raha nino amafisiny nanaiko ray-piay ny andiany best tao amin'ny sekoly Père Barre tao Toamasina moa isiteny Randriana Soloniaiko ary vonona ny karakara ireo mpianatra ary nanamariany ihany koa fa tsy anarana entina fotsiny ny maharay-piay fa fikarakarana andreo ankizy ary fitondrana ny traika efa ananana ihany koa. Nandray ny antson'ireo ankizy manerana amin'ny Madagasikara ho raha-piay azy ireo hatramin'izay ny solombavambahoaka sy teny Randriana Soloniaiko raha ny nambarany androany tany Toamasina. Isan'ny tena nahalalana ny siteny Randriana Soloniaiko ny lafin'ny fanabeazana ary maro ireo mpianatra any amin'ny lycée sy université no mahakazo ray-piay. Nanaiko ray-piay ny andiany best tao amin'ny sekoly Père Barre tao Toamasina ary karakaran'ireo mpianatra ireo ny solombavambahoaka sy teny Randriana Soloniaiko. Nambarany fa tsy anarana entina fotsiny ny ray-piay fa fikarakarana andreo ankizy ary fitondrana ny traika efa ananana ihany koa. Ny tena nahalalana an'izany siteny Randriana Soloniaiko zany dia ampanetsetena ray tompoko dia resaka fanabeazana ary maro moa ianareo mpianatra na any amin'ny lycée akabaka na any amin'ny université miantso afoana hanao an'ilay parrainage ka dia ampanetsetena no nanekeko au parrain ni promotion best eto Tamatavy ary ikarakaran'izy ireo satria ny anahako tsy resaka anarana parrain fotsiny fa fikarakarana an'ireo ankizy ireo rehefa misy miantso dia mitondra ny expérience rety amiko mba ahafahako misupporte an'zareo amin'ny zavatra zay rehetra. Ndraso ny atafitan'ireo mpianatra noraisina tanan'ireo moa no solombavambahoaka sy teny Randriana Soloniaiko ho afaka baka soamantsara tsy tanjona fadingana fotsiny ihany ahafahana miditra amin'ny tontolo vaovao eny anivon'ny université ny baka raha ny nambarany. Maniry amin'ny résultat ny baka ahita résultat 100% ho an'ireo zanako ireo ary indrindraindrindra koa ny fombiazana amin'ny fiainan'izy ireo satria ny baccalauréat topoko tsy objectif fa karazana bridge
na tetezana ahafahan'ireo zazareo hiditra fiainana eny université araka ny tenin'ny lehilahy malaza Dafiny andreo matoa Nelson Mandela fa ny fanabeazana no fitaovana mahery vaika ary raha iresaka isika resaka développement eto amin'ity Gasikara isika ty dia tsy maintsy mipetraka ny politika ny fanabeazana ahafahana développer pays anankiray. Tao amin'ny paroisse Saint-Paul Mangarivitra Tomasina moa no nanantanterahana an'izany androany no tsenain'ireo masera sy mopera teny an-toerana solombavam-bahoaka sy tendrindriana solony haiko tamin'io fahatongavany tao Tomasina io. Ho an'ny vaovao tany Frantsa tany kosa indray mahery ny 700 indray ireo olona voasambotra tao Frantsa omaly nandritra ny fihetsiketsehana natao am-ponina tao Nanterre Frantsa taoriny nahafatesany ilay tovolahy 17 taona izay maty notifian'ny polisy tao Nanterre ny 17 jona lasa teo. Nitohatra amin'ny omaly alina ny fihetsiketsehana tamina tanàna maro tany Frantsa. Toerana maro no voaroba vary fodrafitrasa sy fiara no may sy simba ihany koa. Vao maika miamafy ny fifandonana ny Frantsa amin'izao taoriny nahafaty an'i Naël tovolahy 17 taona notifian'ny polisy tao Nanterre. Hôtel lehibe ao Roubaix, supermarché à Nantes ary biblioteka any Marseille no may alina raha ny vaovao amin'ny hainao manjery any Frantsa. Nanamafy mandroany filoham-pirenena Frantsay Emmanuel Macron fa vonany ampifanaraka ny rafitra fanaraha-maso sy misy fanavakavahana na ny dispositif de maintien de l'ordre sans tabou ny fanjakana Frantsay taoriny ny andro fahatelo nitrangan'ny herisetra tao Frantsa raha tokany efa maro ireo mpanao politika any Frantsa no mangataka ny tokony ametrahana ny amehana. Hiditra amin'ny pesidoka kosa resika. Ny flotale général ny P66 no vahintsika amin'ity alina zoma ity eto alohako eto Andriamatosanio miarabana. Good evening, everybody. Buenas noches a todos. Buonasera a tutti. Guten Abend lota. Salama dole tsika jiaby de falben tena ne avy amina P66 miaraba tsika jiaby anatokatrano tsirairay de miaraba anareo ato amin'ny Real TV ko. Manzay indrindra efa fantatsika ary tsy misy vina amintsika hoe rehefa hiakatra eto ihany koa ny P66 ny resaka mahakasika n'ireo fampiofanana sy fampianarana ny fiteny maromaro ao amin'ny P66 izay ho an'ny androany iopana kokoa any amin'ny ataoko hoe ny fampiofanana amin'ny teny anglisy isika ao amin'ny zay fampiresahana amin'ity alina ity izay Andriamatosanio tsara mpahafantarana ny tokatrano aloha milohany tena hidirantsika ao anatin'ny antsipirian'ny resaka ao amin'ny ity alina ity hoe inona tokoa moa zany P66 zay. Voalohany ny P66 dia ivotoerana fianarana teny anglisy fampihofanana teny anglisy natokana ho an'olona rehetra tsy ankanavaka na efa mahay na mbola tsy mahay na ankizy na olona lehibe dia afaka mianatra foana. Ny toerana misy anareo ihany koa tsara mpahafantarana ny any tokatrano satria mety zao ihany koa vao mijery sy mahafantatra hoe ay misy an'izany P66 zany. Ny toerana misy anay zao dia any Ambohipo akaiky 3 semaines eo. Zany hoe 200 mètres avy amin'ny 3 semaines io lalana k'izay voiture ary manana parking. Fanontaniana apetrako matetika moa rehefa ataoko hoe ivotoerana manome fampiofanana teny anglisy ohatran'izao hoe fa maninona no P66 no safidian'ny olona raha te hianatra an'izay langue zay izy. Ya voalohany ny P66 dia ivotoerana fampianarana teny anglisy dia manana mampiavaka izy zay no tokony isafidian'ilay olona manana hoe olona amin'ny teny anglisy dia marobe ny avantage azonao amina P66. Voalohany ny P66 dia centre international iraisam-pirenena zay zahoanao diplôme international dia ny avantage anao mianatra aminay zany hoe mahazo ilay diplôme international ty anao tu sors le STFL reconnu partout dans le monde ici de 3 pièces au anatin'izy io ny certificat international tu sors le STFL miaraka amin'ny relevé de note international ary lettre de recommandation internationale de tsy vitan'izay fa ny olona mianatra amina P66 koa dia ho an'ny mpianatra rehetra mianatra amina P66 dia mahazo fampianarana teny espagnol gratuit après 2 mois de formation ary italien gratuit après 4 mois de formation ary farany ny allemand gratuit après 6 mois de formation
formation dia anglais ihany andoavanao vola amina psiktisy fa ny reste dia gratuit bonus maninona zay mba afahan'le mpianatra manana CV tsara sady miavaka. Ina moa tena mazava-dehibe any fahaizana amin'ny teny anglisy? Ny mazava-dehibe izy aloha amin'ny ankapobeny ny teny anglisy no fiteny ampiasaintsika rehefa miditra amin'ny sehatra raisam-pirenena surtout et amin'ny resaka business. Ny zany azany toerana alehanao ohatra hoe na resa surtout ny sehatra asa dia tsy maintsy mitaky ny teny anglisy ny 95% ny entreprise ohatra dia ilaina ny teny anglisy tsy vitany hoe asa ihany fa mampivelatra ny saina koa. Ho an'izay indrindra ary ireo vina ny fidirana manaraka amin'ny P6TC izay ihany koa ny fandraisany maro. Ny fidiranay zao dia manomboka misy fidirana exceptionnel kely amin'ny tindray mitoroka ity. Zany hoe misy ny rentrée ny fidirana amin'ny le 3 juillet, le 10 juillet, le 17 juillet, le 24 juillet ary ny 31 juillet. Mandray olona daholo zay amin'io na dia olona mbola départ zéro azy. Raisinay ihany fa mila anao manana tanjona sy mazoto mianatra. Arak'izay tenao zay hoe na départ zéro ary dia raisinareo mety manahoana ny ataoko hoe teknika mpampianarana izany hoe tsy ho resahanao eto daholo aloha fa ny mety hoe ny tena mampiavaka anareo ary ny ataoko hoe ny ahafahan'ny olona anankiray zany raha ohatra hoe départ zéro izy ny tratao amin'ny P6TC ahafahanareo mametoky ny olona ihany koa hoe voka vaonareo dia voka vaony mpianatra dia mahay miteny anglisy io ihany koa moa zany ireo teny hafa izay omenareo maimaimpona. Ny toko menay dia tsotra kely. Zany hoe rehefa hoe mitady hoe efikasy tsy efikasy dia voalohany efa misy ny olona nianatra efa mahay vokatra zay. Donc ny olona nianatra azo anotoniana tsara dia manaraka an'izay koa raha misy olona vao hianatra dia para zéro dia izy zany hoe ny olona mitovitovy niveau no miara-mianatra fa tsy tonga dia miaraka. Misy mantsy tonga dia hoe ny olona efa avancé na intermédiaire miaraka ao foana fa aminay zany miavaka tsara olona débutant dia miavaka, intermédiaire miavaka ary avancé miavaka. Dia mahatsara anay koa ny olona rehetra mianatra afaka miantso amin'ny fotoana rehetra na dia tsy amin'ny fotoana ianarany izy iarany raha toka misy lesona tsy azony ozy anantrano any zany hoe tsy vitany hoe ho ansala ihany fa manao suivi jusqu'à ny antrano ary afaka manao appel amin'ny mpampianatra na appel vidéo io na téléphonique mety daholo. Ho an'izay teknika mpampianarana izay ihany andriamatoa Flotale Généraly raha ohatra ka misy mpianatra zany mbola mianatra izy ohatra na ohatra ihany koa hoe misy mpianatra maniriny dia hianatra ao amin'ny P6TC nefa ny amperinasa ihany koa dia mety teritery ny fotoana mety manana tolotra ho an'izy ireny ve ianareo? Ny aminay misy tolotra rehetra satria feno dia feno ny fampianarana zany hoe ny olona rehetra afaka mianatra daholo aminay. Voalohany misy ny fampianarana andavanandro dia misy koa ny spécial week-end samedi sy dimanche amin'ny maraina io na amin'ny hariva dia manaraka an'izay koa mbola misy ho an'ny olona mifaritra na olona re miasa be reny dekanika tsy manana fotoana intsony izy dia misy ny fampianarana en ligne amin'ny alalana appel vidéo sur Zoom miaraka amin'ny mpampianatra ary mpampianatra spécialiste international amin'ny fampianarana teny anglisy en ligne mihitsy mampianatra anareo amin'izay. Donc afaka mianatra ny olona rehetra rehefa mazoto hianatra. Eny ary etsika marana anazy ary eto dia manasa antsika jiaby zay mbola manana olona amin'ny teny anglisy ho tonga hijery efa tsy ataoko amin'ny teny anglisy ty androany satria ilaina mantsy azon'olona tsara ilay izy dia manasa antsika jiaby ho tonga sur place manontany fa tsy mijery amin'ny Facebook tonga dia manatona sur place amin'izay anao mahita maso sady mahita preuve dia afatrafatra faramparany koa ho an'izay olona rehetra mbola misalasala amina P6TC ohatra tongavanao fa omena séance gratuit anao mijery fampianarana aloha voalohany rehefa tapa-kevitra amin'izay anao resy lahatra zay vanao manao inscription. Eny ary angasitrana ny P6TC ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao tamin'izao alina izao. Tsy manapetra ny fifankatiavana fandefasam-bola avy any an-dafy makaty Madagasikara amin'ny alalan'ny Western Union, TapTap Send, Ria, Orange Money Europe, Orange Money, miaina ny sakana azo antoka kokoa. Nandritra ny folo taona izay nandraisana ambady vianjara ny fampandrosoana ny Madagasikara. Nanome lanja ny fahaiza-manao sy ny traikefan'ireo mpiara-miasa sy ny mpiara-miombina antoka malagasy maro. Mbola faly mankalaza ny fety ny fahaleovantena miaraka aminareo hatrany izahay. Ambady vy dia miarahaba ny malagasy rehetra tratriny Saramanitra.
dia mifarana eto ihany koa ary tongoko lasitony vavy ny fampahalalam-baovao tamin'izao alina izao ankasitrahako feno ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafary tongoko lasitony vavy. Real News Natulchi. Sanji Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Si. Tsy fao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao ny vao shampoing amin'ny endriny vaovao. Salve vos shampoing. Napini. Vaovao be Vaoline poudre lavande sady manitra no mandroatra tsara nefa tsy manimba tanana. Mbola io foana ilay Vaoline mahazatra antsika. Toy ihany koa Mousli Makingeri amin'ny vidiny 900 ariary monja. Tsiro chocolat sy mandarine, be vitamine sy otrikaina natural. Mousli Ari azo antoka foana fa atsiro na andro rehefa ampiarahana amin'ny sardine libérateur ary vao mihinana indray dia te hihinana foana. Libérateur, une liberté de saveur.